Ny fanalana ny Frantsay amin'ireo nosy malagasy no takina sy tokony hiroson'ny Madagasikara, fa tsy ny fiaraha-mitantana raha tena samy joro. Amerina ireo nosy ireo no mpitondra. Mampalemy ny fanjakana malagasy ny fanekena amin'ny fifampirarahana izay manome vahana ny Frantsay. Hanatratra ny tanjony ny amin'ny firosona makany amin'ny fiaraha-mitantana mba ahafahany manageja eo am-pelatanany ireo nosy malagasy ireo. Tsisy vokatra azo antenaina amin'ny famerenana ireo nosy malagasy ireo raha tsy samanenjana miaro ny fiandrianam-pirenena ireo delegasiona isolitena ny Madagasikara amin'ny 17 volana Jona io. Noho izany raha ohatra kosa ankehitriny Madagasikara matoa manangana komision ifampiresaka amin'ny la Frantsa zany hoe minegosie amina olona ohatrany hoe terrorista baka zavatr'olona dia nidikan'izay dia efa midika sady zay fa manana fahalemena ianao zany matoa ianao minegosie aminy ianao négociation aminy ary matoa ianao miroso makany amin'ny foana dia izy efa fanapahakevitra foana hatramin'izay ny hoe fiaraha-mitantana ny azy dia ianao manomboka eo mangataka zavatra aminy ohatra ny teleferika nidikan'izany raha ho anay zany io fandehanana any Frantsa ifampiresaka io dia négociation fotsiny amin'ny resaka hoe eny ary fa andao iarahantsika mitantana izy fa inona ny takalony omenareo anay. Madagasikara indray zany miandry valibabena amin'ny la Frantsa amin'io fa tsy itsika tompony indray no manome hoe zao ny ilainay sy ny karazany. Hatramin'ny androany tsy mbola namoaka ny anaran'ireo olona mandrafitra ny delegasiona malagasy ho an'ny Frantsa ny fanjakana. Midika izany fa manjaka ny kiatrano an-trano eo amin'ny sampanoana ny mpitondra fa hamavanana ny vahoaka malagasy. Tombotsoan'ny firenena nefa ny resana eto ka tokony hisy ny fampahafantarana ampahabe maso sy ny fakana ny hevitry ny vahoaka. Izy rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina no hany fa tsy ny tia-tanindrazana no hany, tsy ireo olona tsy manaiky ny anjakan'ny Frantsay amin'ny nosy l'île Geparsa, tsy ireo olona manam-pahaizana mahafantatra fa fananan'ny Madagasikara io, tsy ireny mihitsy no solitenan'ny Madagasikara any fa izy rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina. Ary hitantsika ankehitriny fa ny la Frantsa dia miezaka mafy dia mafy mihitsy ametraka an'ireo nosy ireo ho anisan'ny reserva naturel zany satria ahafahany miconserver aloha an'ireo arena rehetrarehetra ao anatiny ao dia izao tontolo izao zany no angatahany hanampy azy hanao an'ilay hoe fiarovana amin'ny tontolo iainana hiarovana an'ilay izy aloha tsy ho voakitikitika satria fantany fa rehefa akaiky koa ny fahazahoan'ny Madagasikara azy dia mety ho lasan'ny Madagasikara daholo amin'izay lova rehetrarehetra ao ambaniny ao dia andrasana na isolo vaovao na hijanona amin'ny teo aloha ihany ireo delegasiona malagasy ireo ho sahijoro amin'ny fitakiana ny fiandrianan'ny Madagasikara amin'ireo nosy malagasy ireo ve ny delegasiona isolitenan'ny malagasy amin'ny dinika faharoa izay atao an'ny Frantsio ny vahoaka malagasy izay miandry ny fanatanterahana ny fampanantenana nataon'ny Andry Rajoelina amin'ny famerenana ireo nosy malagasy ireo ka izay no vokatra andrasana fa tsy resaka ambony latabatra fotsiny.